misaotranao Jesosy malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka ireo teny avy aminao hitoetra betsaka ao am-ponay ao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka ireo teny avy aminao hitoetra betsaka ao am-ponay ao ireo teny avy aminao hitoetra betsaka ao am-ponay ao. Fahameraba-tsika tsy avindray tonga amin'ity lesona ho an'ny tanora zokiny ity izay anasana antsika ao anatin'izany sokajy-taona izany. Manasanao naraka izany hatramin'ny farany ary azo fitahiana sony amin'izany. Mialohan'ny dirantsika any amin'izany nefa dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra ay, tomponay tsara indrindra. Eto indray izahay raha eo mba hiaino ny hafatra avy aminao, handray ny fahasoavana avy aminao ary koa handray ny herinao. Meteza ianao hiasa ao anatinay tsirairay avy, miteza ianao ihany koa hanamboatra anay araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe sira sy koba. Sira sy koba. Ahitana fomba fanao mahavariana momba ny fanolorana ny fanatitra hohanina ao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Raha ny Levitikosy toko 2:17 fotsiny no asiany teny izay manao hoe ary samy asio sira ny fanatitra hohaninao rehetra ary ny sira mifaneken'Andriamanitra ao dia azatsahatra amin'ny fanatitra hohaninao fa manatera sira miaraka amin'ny fanatitra ao rehetra. Izany hoe nasaina ny sira ny fanatitra mandrakariva ny mpisorona. Ao amin'ny Matio kosa dia antsoina hoe fanasina ny vahoakan'Andriamanitra ary izao ny soratan'ny apôstôly Paoly momba an'izany. Aoka hozy izy ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Raha manatanteraka niraka lehibe ny adventista manerana an'izao tontolo izao dia tokony ho fantsona miampita ny fitahian'Andriamanitra amin'ny hafa no fahitany izy ireo ny tenany. Endrim-piderana mahafinaritra ny fiahinan'ny hafa. Fanehoana fankasitrahana noho ny amin'izay rehetra efa nataon'Andriamanitra sy izay rehetra ataony eo amin'ny fiainantsika izany. Ary ampatsiahivy ny bokin'ny Matio antsika fa rehefa miay ny anankiray amin'ireo rahalahy kely indrindra ireto isika hozy izy dia Andriamanitra mihitsy no anehontsika fiahinany vantana amin'izany. Mario fa natolotra ho an'Andriamanitra manontolo ny fanatitra hohanina kanefa nitondra soan'ireo mpisorona izany. Ampatsiahivina ny mpamaky manerana amin'ny bokin'ny Levitikosy fa manana andraikitra ny ay an'ireo mpitarikara-panahy amin'ny fiangonana izy. Averinao amin'ny testamenta vaovao izany toe-tsaina izany ary manome ho an'Andriamanitra isika rehefa manome izay ilain'ny pastora sy ny fianakaviana. Tsy tamin'ny fanatitra hohanina ihany no nazahoan'ireo mpisorona sakafo fa tamin'ny fanatim-pihavanana sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanatim-panoretana ihany koa. Arakaraka ny haben'ny fitiavan'ny olona sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra no nitondrany fanatitra izay nentina nanome ny zavatra nilain'ireo mpitarika ara-panahy. Izany indrindra izany no anentanana antsika mandrakariva mba ahatsapa tokoa fa manana andraikitra lehibe isika eny amin'ny tontolo rehetra misy antsika ireny. Ny irina indrindra dia mba ho fantsina mampita ny fiahin'Andriamanitra amin'ny hafa tokoa ny fahitana ny tenanao. Izany hoe izany dia mba ho fanasina ho an'ny hafa ary na ny fiteny
mba ho amin'ny fahasoavana ho mamysira mba ho fantatsika ihany koa zay avoakan'ny lelantsika ary zay ataon'ny tanantsika sy andehanan'ny tongotsika. Dia ny fanahy masina ny hitany tsirairay avy sy hanory lalana ny amin'izany mba ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ry irainay tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay izany anio. Tompo tsy mendrika anao zahay ary ny zavatra ataonay aza dia diso ary tsy mety avokoa. Mangataka aminao mba mindra fo aminay ary koa androtsaka ny fanahinao masina aminay, hitaridarana anay ary ampiasao zahay ho fantsina hitondra fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.